Misy ny délégation avy eo amin'ny SADC izay ao amin'ny filoham-pirenena Era-Jona Armampena ny New York ny alatsinainy ho avy izao. Io mpanantanteraka amin'ny fampiarana soro-dalana ity fihaonanteraka ny fandrazavana fanadihadiana. Izy ny délégation avy amin'ny SADC eo amin'ny filoham-pirenena Era-Jona Armampena ny New York amin'ny alatsinainy ho avy izao raha ny vaovao voaray. Raha ny fanazavana dia efa nisy ny ekipan'ny SADC 10 andro mialohan'izao no niona tamin'ny mpanao politika maro ka anisan'izany avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Raha ny fanazavana azo hatrany dia hifantoka amin'ny fampiarana ny soro-dalana ny fihaonana izay atao amin'io alatsinainy io miaraka amin'ny filoha Era-Jona Armampena sy ny délégation ny SADC. Hodiniana manokana amin'izany ny fampodiana tsy misy fepetra ireo sistamy politika. Raraka ny vaovao voaray hatrany dia amin'io fotoana io ihany koa no hanome valiteny ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy nanamafy izay vaovao izay aloha hatreto ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Mihamafy amin'izao fotoana izao ny tsindry mahazo ny fitondrana satria raha araka amin'ny vaovao voaray raha ny herinandro lasa teo ny Amerikana dia saika hamorika vola fanampiana ho antsika saingy ny fampiarana ny solo-dalana sy ny fanaovana ny fampihavana pirenena no takian'izy ireo.